Hafatra Krismasy 2024. Ravana malala voninahitra ny amin'ny lndrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Izany Fideran'ny anjely tamin'ny nahaterahan'I JESOA KRISTY izany ravana malala no iarahabana antsika rehetra amin'izao Krismasy 2024 izao ary ametrahana amintsika koa ity Hafatra Krismasy farany ataonay amin'ny Filohan'ny FJKM ity. Ny hafatra dia tsotra, RAISO MARINA I JESOA ilay tonga monjy ianao, na mpitondra ianao na entina. Aza manao Krismasin'i Heroda. Aza manao Krismasin'i Heroda. Krismasin'ny maty eritreritra, jamban'ny fifikirana amin'ny sezany ka nitady ny fomba rehetra hamonona ilay fahamarinana. Aza manao Krismasin'i Heroda. Krismasin'ny maty fanahy ka sahy mandainga ankasitrahany ny tsara vela tsy mahatsiravina mba tsy hamelana ilay marina hiseho. Aza manao Krismasin'i Heroda miorooro sao misy hanongana dia nampiasa andreo miaramila ny hamono ireo zaza menavava. Aza manao Krismasin'i Heroda mpanjaka adala ny mempahefana ka aleony ny vahoaka no naripaka hierovana mafy ny sezany raha voareny fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehema. Fa manaova Krismasin'i Jesoa. Jesoa ilay mpanjaka ny Voninahitra avy tany amin'ny tampony lanitra nefa nietry hamonjy ny maro hianaran'ireo tideradera miedinedina anatin'ny ota. Jesoa ilay mpanjaka ny fahendreny ka ny tenany no nataony sorona hoenty mamonjy ny olona fa tsy ny vahoaka no nataony sorona hifikirany amin'ny mahampanjaka azy. I Jesoa ilay mpanjaka ny mandrakizay nampitraka ireo mpiondrika ambany variana amin'ny fiainana an-tany, ireo jamban'ny volan'ny tany, ireo jemby ny fahefanany tany, nampitraka azy ireo mba hisaina ny mandrakizay ka hiala amin'ny ratsy fanao, hino azy mba ho olombavonjy. Jesoa ilay teraka tena nahantra fa nampanankarianany maro dia ireo nanehoany fitiavana hino azy handray famonjena ho toa azy ho zanak'Andriamanitra dia ny farany handovan'ny lanitra. Koa izay efa nandray an'i Jesoa haharitra ho zanak'Andriamanitra, izay tsy mbola nandray azy kosa handray azy amin'izao noely izao, izay nandray fa niemotra indrisy hibebaka hiveriny indray amin'ilay voaloham-pitiavany. Dia ho Krismasy sambatra ho antsika rehetra ity Krismasy ity, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen.